Tonga soa eto amin'ny fotoanany fanomezantsika indray tompoko lahy sy tompoko vavy atao anatin'ny fampahalalam-baovao faharoa amin'ny fahitalavitra ma TV manatitra ny arahaba ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny politika moa ny isan'ny isongadina ao anatin' izao fampahalalam-baovao izao ireto avy ary ny isan'ny matoateny vaovao isongadina ao anatin'ny tsy takariva ity FFKM iroso ao anatin'ny fampionana ireo filoham-panjakana efatra sy mbola tapaka atao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta kosa fanalefa eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny momba ny daty any morana na tsy ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany araka ny fantatra dia hitsitsika ny aty Afrika ny farany volana ho avy izao ny filoha Amerikanina Barack Obama avy hatrany alasika dia iroso ao anatin'ny vaovao ara-politika isantarantsika an'izay mitohy ny ezaka fampihavanana izay ataony FFKM tao aoriana ny fampionana ny vondrona samihafa tamin'ny volana May lasa teo ary teny amin'ny CCI vato dia ny fampionana ireo filoham-panjakana efatra indray no dingana manaraka totosainy FFKM araka ny fanambarana izay navoaka ny filoham-piangonana efatra fanadihadiana avy hatrany mahakasika an'izay entiny vola ravoavy eo amin'ny stariny Stéphane Razafanjemy. Ampiona ireo filoham-pirenena telo teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka, professeur Zavelbert, Marc Ravalomanana ary ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny ray aman-dreny filoham-piangonana efatra. Nomarian'ny Monseigneur Odon-Marie Arsène Razanak'olona filohan'ny FFKM atao anatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo fa toy ny dinika izay nitanterahana teny Ivato ny fampionana azy efa mianaka ireto. Ho fanohizana ny asa natomboky ny FFKM nampionana ny vondrona samihafa tamin'ny 5 May lasa teo teny amin'ny CCI Ivato dia manamafy ny FFKM fa mandroso ny asa fampihavanana izay tanterahina. Ankehitriny dia miroso amin'ny dingana manaraka isika. Dingana fanatanterahana ny fampionana azy telo ny rahalavo teo aloha sy ny filohan'ny tetezamita ny ray aman-dreny filoham-piangonana. Eo ampiandrasana izany dia mangataka antsika rehetra hivavaka ho fanatanterahana izany. Mangataka ihany koa ny ambaratonga-pitondrana sy ny mpanao politika hiara-mientana amin'ny fanatotosana izany. Nosoritany Monseigneur Odon-Marie Arsène Razanak'olona fa mifototra amin'ny fekekeloka, fahamarinana, fampihavanana, amin'ny fampionana. Tsy mbola namaritra na ny fotoana na ny toerana natanteran'izany kosa nefa ny avy amin'ny FFKM. Fampionana azy efatra mianaka ireo. Tsy miova ny zavatra efa niteneny moa ny FFKM manao zavatra pasara. Tsy nilaza ihany koa ny filohan'ny FFKM na efa samy manaiky ny fampionana ny amiral Didier Ratsiraka, professeur Zavelbert, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina. Taorian'ny dinika izay nitarihan'ny FFKM teny amin'ny CCI Vato dia nahazo fanakianana sy fiampanganana manao fanonganam-panjakana ny FFKM. Anisan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamin'ny filohan'ny FFKM ny hoe mifanohitra ve ianareo sy ny mpanao politika samy mitetika ihany koa ny FFKM manao fiangonana ho fivavahana ara-panjakana eto Madagasikara. Mpanao politika manana ny zavatra kendreny. Ny FFKM manana ny zavatra kendreny. Raha ohatra niditra tamin'ity FFKM ho mpampiana ary ho mpanelanelana hanamora ny fifampidinian'ireo vondrona maro samihafa sy ireo fikambanana izay nanatona azy tamin'ny taonana azy. Izay ihany nataony FFKM. Tsy misy mihevitra anao fihinanao be. Hanao fihavana kristiana ho fahivavaha-panjakana tataony FFKM. Ezaka anao taony FFKM ampiray ny mpino an'i Kristy mba hiombrona ao anatin'izay fiangonana tokana. Dingana zavatra izy io asan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra tikanao hita roviny izay zavatra izay. Arak'izany, amin'izao fotoan'izao dia eo am-panomanana ny fampionana ny amiral Didier Ratsiraka, professeur Zavelbert, Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny filoham-piangonana efatra dia ny Monseigneur Odon-Marie Arsène Razanak'olona, Monseigneur Samuel John Ranarivelo, mpitandrina Lala Rasendra Asina ary ny docteur pasteur Rakoto Andor Modeste.